Andriamanitra ny fiadanana ane ho amintsika rehetra ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo dia iorom-paka sy hitombo amintsika tsirairay avy. Hanatanteraka ny fampaherezana araka ny tenin'Andriamanitra isika kanefa hialohavan'ny vavaka izany fampaherezana izany. Ry Jehovah Tomponay masina tsara indrindra any an-danitra, manato-pisaorana aminao izahay noho ny tombontsoa sesehena izay atolotrao ho anay. Ankehitriny izay tompo malalo dia te handray ny teninao masina ho fampaherezana ho anay ary te andre ny teninao ho anatra ho anay. Koa mitenena Jehovah fa vonona ny hainanao izahay ary mana-masina anay amin'ny fahamarinana fa ny teninao no fahamarinana. Ny anaratsinao no anandratana izany vavaka izany Jesosy eo. Amen. Ny loha hevitra ho amin'ny fampaherezana ho antsika androany dia araka ny bokin'ny Solomona ao amin'ny bokin'ny Mpitoroteny. Mpitoroteny 2:2 tapany voalohany. Bokin'ny Mpitoroteny 2:2 tapany voalohany. Fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Fa ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahendrena sy fahalalana ary fifaliana. Mampahery izany tenin'Andriamanitra izany satria ao anatin'ny toe-javatra maro samihafa mifamaofo eto amin'izao tontolo izao ity dia very ny sotoavina, tsy hita intsony izay hamaharana ary tsy havana ary manao hoe mbola manana an'Andriamanitra ve asa efa nandao Andriamanitra, ary ahoanao ihany koa no hanavahana ny hoe iza no an'i Jehovah ary iza ny tsy an'i Jehovah. Mamaly izany ny mpanao toroteny araka ity teny ity manao hoe ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra ny hamantarana azy dia misy zavatra anankitelo. Voalohany ny fahendrena, ny faharoa ny fahalalana ary ny fahatelo ny fifaliana. Ny fahendrena dia vokatry ny fampitoeran'Andriamanitra ny fanahiny ao anatintsika mba hahaizantsika mandeha matahotra araka an'Andriamanitra. Fahatsapana fa Andriamanitra dia manana fahefana ary tsy hoe manana fahefana fotsiny fa mahita manatry maso ny fiainantsika isan'andro. Ary ray fahatsapana ny fanatrehan'Andriamanitra manana fahefana ho amin'ny tsara, fahefana ampandroso izay le hoe matahotra an' Jehovah, fahendrena ny fahatahorana an' Jehovah. Ity Solomona ity araky ny bokin'ny Mpanjaka 1:7 ny 1:7 dia tsy vola aman-karena no nangatahany tamin'i Jehovah fa ny nangatahany kosa dia ny fahaizana, ny fahendrena, ny fahatahorana. Ary vokatry izay fangatahana nataony izay ny amin'ny ananana fahendrena dia tsisy tahaka azy nanana fahendrena talohany na taorianany. Jesosy irery lay tompon'ny fahendrena sy fahendrena no nanana fiainana feno fahendrena
mihoatra lavitra noho i Solomona, fa i Solomona moa dia hitantsika fa nahodin'ilay harena sy ny fitaky ny fahefana ny fiainany ka dia niala tamin'ny fahendrena araka an'Andriamanitra i Solomona. Ny fahendrena sy ny fahalalana dia zavatra mifanakaiky nefa tsy mifanalavitra ihany koa. Ny fahalalana dia fanandramana fiainana mifamatotra amin'Andriamanitra ary misy vokany tsara amin'izany fifandraisany amin'Andriamanitra izany. Andeny vakitsika ny amin'izay fahendrena izay tokony ho ananantsika. Fa raha nahodin'ny fahefana sy ny arena ny fon'ny Solomona, dia ahoana kosa ho Jesosy ho amintsika ankehitriny? Ao amin'ny Matteo 9:1-20 no anomboantsika ny tenin'Andriamanitra ho fampaherezana ho antsika. Ary nahoana no manahy ny amin'ny fitafiana ianareo, dia nio tsara ny faniry ny voninkazo anaitsaha, tsy mba miasa na mamoly ireny, nefa lazaiko aminareo fa na dia Solomona tao amin'ny voninahiny rehetra aza dia tsy mba nitafy tahaka ny anankiray amin'ireny. Ary raha niahatra anetsaha izay any anio ka atsipy ao am-pantana rahampitso no ampitafian'Andriamanitra toy izany, tsy maika va ianareo ry kely finoana. Eto sika dia mahita tsara ny toetran'ny fiainana kristianina, fa ny fiainana kristianina izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahalalana sy fahendrena. Ny fahendrena ho antsika dia ny manana an'Andriamanitra, mametraka an'Andriamanitra ho mpikarakara ny fanahintsika. Aza manahy miaraka ny 5:20, aza manahy ny amin'ny ainareo dia izay hoaninareo sy hosotroanareo, na ny tenanareo dia izay ho tafianareo. Moa ny aina tsy mihoatra noho ny anina va, ary ny tena noho ny fitafiana. Ny tsara indrindra ho antsika dia ny manakina ny fiainantsika, fa ny olona omen'Andriamanitra, ny olona izay ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny izany maimaim-poana. Ary izao no fanambarany Jesosy ho antsika. Dia aza manahy ianareo ka manao hoe inona no hoaninay, na inona no sotroinay, na inona no tafianay, fa izany rehetra izany dia katsahan'ny jentilisa fantatra. Fa fantatry ny rainareo izay any an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany, fa katsao alohany ny fanjakany sy ny fahamarinany dia hanampy ho anareo izany rehetra izany. Ary amin'izany dia aza manany amin'ny ampitso ianareo, fa ny ampitso hanany azy, ampy ho an'ny andro ny ratsy miseho ao aminy. Ny olona ankasitrahan'Andriamanitra dia omeny fahalalana, omeny fahendrena, omeny fifaliana. Ary izany no tsara indrindra. Voalaza eto dia ny fikatsahana, ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana hanampy ho anao. Ankasitrahan'Andriamanitra ianao dia omen'Andriamanitra anao maimaim-poana ao amin'i Jesosy izany rehetrarehetra izany. Fa ny voalohany, aoka mba olona ankasitrahany ianao, satria manao ny fanjakany sy ny fahamarinany ho lahara-pameana eo amin'ny fiainanao. Ny mpaminany Ezekela dia nametraka teny mampisaina mafy toy izao:
ao amin'ny Ezekela 4:20, ny 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Zao no teny nampitondrain'Andriamanitra mpaminany Ezekela. Ezekela 4:20, ny 5:20 ka hatramin'ny 4:20. Ary tonga tamiko indray ny tenin'i Jehova nanao hoe: ry zanak'olona, raha misy tany manota amiko ka manao izay mahadiso ary ahinjotro amin'ny tanako ka tapahiko ny mofo toanainy sady andefasako mosary ary arigneko avokoa ny olona sy ny biby, na dia ao aza ireto telonahy ireto, dia Noa sy Daniel ary Job, dia ny tenany ihany no voavonjy noho ny fahamarinany. Ry havana, ny olona akasitrahan'i Jehova dia omeny fahendrena, fifaliana ary fahalalana. Ka na dia tonga aza ny sehatra andropahana ny ratsy fanahy, atonga ny tanan' Jehova hizitra hanapaka ny hanina, dia izao ny olona zay ankasitrahan'i Jehova dia tsy ho voakasika izany. Fa na dia ao aza Noa, Daniel, Job, dia ny tenany ihany no voavonjiny. Ry havana, zany Noa zany dia tao anatin'izao tontolo zao zay horavana, dia izy rery nanana fahendrena sy fahatahorana. Tao anatin'ny fanjakana lehibe, fanjakan'ny Babilonianina sy ny Medianina sy ny Persianina, dia i Daniel irery no hita nanana izany fahendrena izany, nankasitrahan'i Jehova. Dia tahaka izany ihany koa Job. I Job, lay lehilahy nanana fananana be dia be, kanefa noho ny fizahan-toetra ny finoana dia niendaka tamin'izany. Fa i Job dia nomen'Andriamanitra fahendrena, fahalalana ary fitahiana. Koa tahaka ny nanomezan'Andriamanitra fifaliana ho an'i Job, Daniel, Noa, dia ho tahaka izany ihany koa ianao. Ka ny zavatra ilaina mba hahatonga izany dia katsao Andriamanitra. Izao no ambarana mikasika an'izay tokony ataontsika araka ny bokin'ny Hosea 4, ny 9. Inona ny tokony ataontsika? Ringana ny oloko noho ny fisian'ny fahalalana, dia hoy ny teny eo amin'ny Hosea 4:9. Andeha hiverina ho amin'i Jehova isika, fa izy no namiravira ary izy ihany no hanasitrana antsika. Izy no namely ary izy no ameny ferintsika. Ny 9. Dia aoka hahalala, eny aoka hiezaka hahalala an' Jehova isika, matoky toy ny maraina ny fimpisahany, fa ho avy amintsika toy ny ranonorana mivatavata izy, sy toy ny farahorana izay mavoto ny tany. Ny zavatra takian'Andriamanitra amintsika mba hahatonga antsika olona kasitrahana, hahatonga antsika olona izay feno fahendrena, dia tsotra ny lazainy mpaminany Hosea: andeha hiverina ho amin'i Jehova isika. Aoka halala an' Jehova isika, aoka hiezaka hahalala. Ampitomboy ny fahalalana ao an'Andriamanitra, ampitomboy ny fatra ny fitiavana ao an'Andriamanitra, fa matoky toy ny maraina ny fimpisahany, ary ho avy amintsika toy ny ranonorana mivatavata izy. Ny tompony ampitobaka ny fitahiana sy ny fankasitrahana aminao, satria ianao dia malala miverina amin'Andriamanitra sy afaka hampitombo ny fanandramanao ara-panahy hiaraka aminy. Fa ho avy amintsika toy ny ranonorana izy sy ny farahorana izay mavoto ny tany.
Andriamanitra ny amin'ny alalan'ny fanahy masina hamonto ny fotsika ho amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana. Tompony hitantsika tsirairay avy. Amen. Hivavaka isika. Ry tompo masina tsara indrindra an-danitro, lehibe ny fitiavanao, fa ny olona izay ankasitrahanao dia omenao fahendrena, fahalalana ary fifaliana. Ary izany fifaliana izany dia fifaliana ho amin'ny fahatsapana ny famonjena. Ny fahendrena dia ny fahalalana anao Jehova izay manao fitsarana marina, ary ny fahalalana dia ny fiainana manana fifandraisana mitera-bokatsoa eo amin'ny fiainana. Tompo malalo, aoka hanao ezaka izahay hampitombo izany fahalalana izany, ary aoka izahay tsy hanao kitoto, tsy hanao atsirambina ny fifandraisana miaraka aminao. Ny fiainanay tamin'ny lasa, ireo tsy mety tompo malalo dia hifonanay eo anatrehanao izany. Fa amin'izao sisa izao kosa izahay dia aoka ianao handray ny vavaka sy ny fanoloran-tenanay, fa olona manaiky ny katsaka ny sitraponao sy hitady ny fahamarinanao izahay. Ny anaran-tsoanao Jesosy Kristy no hanandratana sy hanonana izany vavaka izany, ka rehefa ho avy eo amin'ny raha olanitra ianao dia hanome anay fifaliana ary hampiditra anay ho amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra Ray Malalo. Amen.